ampifaliana riavana malala no azontsika miaona to zao amty sabotsy omeny tompo atsika ity azontsika miainy tean'andriamanitra raha tsika nefa tsara koa miainy atsika amin'ny alala mofinay ho aminaloha zay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinany Jesosy Kristy andriamanitsika sy mpamonjy ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika amen. Sabotsy 12 aprily 2022 manjinantsika aloha hevitra hoe mpandresy ny tompo andeha riavana hidera sakalazan'Andriamanitra isika. Mamikindrina anao Jehova eriko, Jehova nareo mba tsy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatalampy alofako sy apingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo ahy. Miantso an'i Jehova zay mendrika ho deraina aho ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Amen.
ndeha hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao zay fa miahany fiainanay ianao ka velona tra-pamonjeny zahay. Dia mankalaza anao zahay, midera anao zahay, mame voninahitra ianarinao masina zahay. Dia anao ry Andriamanitra mpandresy, anao Andriamanitra tsy toa. Tompo, mahatsiaro teny izay fa mpanota, ko mandaliko ianatrehanao, miaiky ho fahatsoanay, mamondrafo aminay ary mamelany elokay. Fanamaso, midira ty anatinay, manjaka ty anatinay, aizanay miaino, aizanay mandray ny teninao hery ho anay indray amin'ity anio ity. Anaran'i Jesosy Kristy, naovanay mivavakay. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ry havana malala dia hitanao ao amin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa, toko faha 120, ny 1 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary nisy mosary 3 taona ny sesy tamin'ny andron'i Davida, ary Davida nanontany tamin'i Jehova, dia ho Jehova, avy amin'ny taranako Saoly, izay meloka noho ny fandatsahandra azy izao, satria namono ny Gibeonita izy. Ary mpanjaka napaka ny Gibeonita ka nanao taminy hoe, ny Gibeonita tsy mba isan'ny zanak'Israely fa sisa tamin'ny Amorita, ary ny zanak'Israely efa nianina taminy, nefa Saoly nitady izay amelezana azy amin'ny firehetany fitiavany ny zanak'Israely sy ny Joda. Ary hoy Davida tamin'ny Gibeonita, inona no ataoko ho anareo? Ary amin'inona no anaovako fanavotana mba hitsofanareo ranony lovan'i Jehova? Dia hoy ny Gibeonita taminy, izay tsy mahazo mandray volafotsy na volamena amin'ny Saoly na amin'ny taranany, sady tsy mahazo mamono olona amin'ny Israely. Ary hoy izy, ko ahoana ary no tianareo hataoko ho anareo? Dia hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka, ny lalahy izay nandringana anay sy nikasa mela anay ho ringana, tsy toetra amin'ny tanin'ny Israely rehetra, no velao izy 7 lahy amin'ny zanany atolotra anay, hahantonay ho an'i Jehova ao Gibean'ny Saoly, izay voafidin'i Jehova. Dia hoy ny mpanjaka, atolotro izy. Fa ny mpanjaka niarany Mefiboseta, zanak' Jonatana, zanak' Saoly, noho ny fianianana tamin'i Jehova nataon'i Davida sy Jonatana, zanak' Saoly. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay mitady sy ilay te hamonjy anao. Ny ofinaina ao antsika anio ka nandresika teo, Samuela faharoa, toko faha 120, ny 1 ka hatramin'ny 7, tantara milaza ny amosary naharitra 3 taona. Ny mampiavaka amin'ny mpandresy ry havana dia izao, mihaino toromarika avy amin'ny Tompo. Mihaino toromarika avy amin'ny Tompo. Ary Davida nanontany tamin'i Jehova, ny 1 tapany faharoa. Nangataka tamin'ny Tompo Davida, nitady tamin'ny fony, naniry fatratra halala ny antony mosary 3 taona ny sesy. Nihaino an'i Davida ny Tompo ary namaly azy. Nihaino faratra valiten'ny Tompo koa Davida. Ny fototry ny fandresena dia ny fifandraisana lalina amin'ny Tompo. Jesosy ry havana dia nifandray tsy tapaka tamin'ny ray, na tamin'ny mora, na tamin'ny sarotra. Ary zava-dehibe ho anao koa ny maka ohatra tsara ho an'i Jesosy toy izany. Ny mampiavaka amin'ny mpandresy koa dia izao, manana fahaiza-miaina, manana fahaiza-miaina. Inona no ataoko ho anareo mba hitsofanareo rano ny lovan'i Jehova, ny 13. Nampahafantaro ny Tompo an'i Davida fa tsy natanteraka ny fianianana izay efa nifanaovana i Saoly, ny 12. Ilaina araka izany ny fifandaminana mba hialana mitsiny avy amin'ny olona sy avy amin'ny Tompo. Ny fahefana toeam-pelantanan'i Davida dia nampiasaina fahaiza-miaina. Tsaroa ny etona fanontanian'i Jesosy hoe, inona no tianao ataoko aminao? Ilaina ry havana ny mamantatra ny olana sy ny sosokevitra avy amin'ny hafa. Zany io. Ny mampiavaka ny mpandresy dia izao, mitandro ny fanekena tamin'Andriamanitra. Mitandro ny fanekena tamin'Andriamanitra. Fa ny mpanjaka niaran'ny Mefiboseta noho ny fianianany tamin'i Jehova nataon'i Davida sy Jonatana, ny 17. Nanaiky mifangatahany Gibeonita Davida, narovana nefa ny fianianana izay efa nataony. Zava-dehibe ny fanarahana izay efa nikena, fa izany misy mitondra amin'ny fiarovan'Andriamanitra antsika. Zava-dehibe anao izao ry havana, nandray izany tamin'ity sabotsy ity. Mampiavaka ny mpandresy daholo izany, mihaino toromarika avy amin'ny Tompo, manana fahaiza-miaino, mitandro ny fanekena natao tamin'Andriamanitra. Saina izany ry havana.
dia an'andriamanitra ireo voninahitra. Amen. De vavaka sika. Tompo, misaotra mofinaina nomenao izay milaza sy mampiavaka ny mpandresy dia ny fiainona ny toromarika avy aminao, manana faiza miaino koa ary indrindra mitandro fanekena tamin'Andriamanitra. Tao io faharoantenanay ho anao amin'ny fiainana ny famonjena dia ny finoan'i Jesosy Kristy sy ny teninao Andriamanitra ho fiainanay koa entinay mivelona manompo anao. Mivavaka anao izay tompotompona anjara rehetra sy mivahoaka anao Andriamanitra hiatrika fombafahana ra-pitso izay anao ona fampandresiny ianao tomponay akazony miomana tsara zany koa ho tahaka anao. Tompo, mbao ireo manana ndraikitra amin'ny fitsaboana ka hosotranonao ireo marary, amparezo ireo manamanjo, toandro maresy kola ary vonjeo ireo manitra sahilana. Tao io ny asa sy ny fihazakazanay amin'ity an'io indray. Tompo, vangio ny firenenay. Ny vavakay dia tao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra, ilay fantsangana tamaty ary nampianatra anay mivavaka hoe: raha nay ao izay any an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mihona an'izy anona sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raha isy finoana ry avina malala ny isodrana tolotra anao minaran'i Jesosy Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mietriketrika foana fizaon'Andriamanitra aho, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantanao an-tanakavana amin'ny fahamarinako aho, ho Jehovah Andriamanitra Israely. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.